Mira firam-baovao an Jehovah fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjena. Teo masiny jentilisa no nanehoany fahamarinany. Ivavaka isika ray tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra te hiresaka aminay tsirairay avy ianao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny tean'io ty. Amboaro ny fonay tsirairay avy mba ho tany tsara ny irin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ho anay ety anoloana no miarahaba anao nahatratra n'izao sabata izao. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao. Ary raha vao izao ianao no nanaraka anay izahay dia avy ao amin'ny fiangonana Adventista Antsahasoa. Te hamaky toky sy andiny anankiray mba hoentiko hirariana soa anao amin'ity sabata ity ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 7:10 andininy 4:11. Tahaka izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Ny rariana dia izany teny firarian-tsoa izany avy ao amin'ny soratra masina izany dia amelombelona ny fanahintsika mandritra ny tontolo andro sabata ity. Ka mirary ny fitahian'Andriamanitra ho aminao amintsika tsirairay avy. Sambaty izay mitoetra ao an-tranony avo indrindra ao an-tranony Jehova. Sambaty izay manan-kery ao am-pony ao am-pony ao am-pony federana. Sambaty izay mitoetra ao an-tranony avo indrindra ideranao 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 mandrakariva ideranao. Sambaty izay mitoetra ao an-tranony avo indrindra ao an-tranony Jehova. Sambaty izay manan-kery ao am-pony ao am-pony ao am-pony federana. Sambaty izay mitoetra ao an-tranony avo indrindra ideranao 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 mandrakariva ideranao. Sambaty izay manan-kery avy aminao ry avo indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra masoandro ny anao miaroa sady ho ampingany koa. Masoandro ny anao miaroa sady ho ampingany koa. Tereanao zay vosotrao Andriamanitra jereo izay vosotrao. Sambaty izay manan-kery manan-kery avy aminao ry avo indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra
masoandro ny anao miaro azy sady eo ampingany ko masoandro ny anao miaro azy sady eo ampingany ko Asaiko ianao andrabebolianao ka hijeriny ao amin'ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy faha-raika ambin'ny folo. Ao amin'ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ka ny andininy faha-raika ambin'ny folo manao hoe ny anaran'i Jesosy mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany. Amen. Izao dia manasa anao ka hivavaka miaraka amiko. Andriamanitra rainay, masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, ny tera sy ny haja ny voninahitra ny laza dia ho anao mandrakizay. Ankehitriny Tompo ao amin'izao andro sabatanao izao dia indreto ny vahoakanao miankohaka, midera mankalaza ny anaranao. Ny fanirinay dia mba ho anitra manompofona kasitrahanao amin'ny seza fiandriananao izany. Ankehitriny dia mivavaka manokana ho an'ireo manana ny tsy fahasalamana izay Tompo. Mety misy amin'izy ireny any an-trano, misy any amin'ny toeram-pitsaboana maro isan-karazany any. Ny tananao mahery ny sandrom-pitiavanao Tompo no aoka tsotranao amin'izy ireny ka ho sitran'izy ireny. Ankehitriny dia apetraka eo ambanin'ny fitantananao ny fotoana mandritra n'izao sabatanao izao. Ny vavaka dia tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao dia tonga ho amin'ny fanompam-pivavahan'ny fanatitra sy ny hampafolony. Koa manasa anao hanokatra ny baiboly ao amin'ny Salamo faha-efatra amby roapolo ka ny andininy voalohany. Salamo faha-efatra amby roapolo ka ny andininy voalohany. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia an Jehovah izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, ka dia eto dia manasa anao
mba hanao fanandramana miaraka aminy izay mbola hojerevantsika ny eo amin'ny soratra masina ihany. Mangataka anao mba hanokatra izany eo amin'ny Malakia toko 7 ka ny 10 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho ho Jehovah Tompon'ny maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Izany ry havana ny tokony ho ataontsika araka ny tenin'Andriamanitra, dia manao fanandramana, satria anazy izao rehetrarehetra izao ny vola ny harena dia an'Andriamanitra daholo izany. Ka dia eto dia manasa anao mba hanao fanandramana, mba hanome ny ampahany ho an'Andriamanitra. Ka dia araka ny teniny dia hovahana ny varavarana, hanome fitahiana mananambiampy izy. Ka dia manasa anao mba handray anjara amin'izany. Manasa anao mbola hiara-vavaka amiko. Andriamanitra rainay masina indrindra izay an-danitra, ankehitriny dia misaotra anao manokana noho ny fitahiana mananambiampy izay nomenao anay. Misaotra anao manokana noho ny izao rehetrarehetra izao izay nomenao anay. Ary eto dia manao fanandramana manokana ho aminao araka ny teninao, ary mandrotsaka ny fanatitra sy ny ampahafolo anao izay, ka mba ho havita be ho any amin'ny asa fanomponanao anie izany amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.
Daholo ankizy eo, fifaliana ho indray ny tondra tantara ho anareo androany. Ny lohatenin'ny toriteny ho antsika androany dia manao hoe ho mahatoky amin'i Jehovah aho. Tantarana ankizilahy kely anankiray no entiko amintsika androany. Kanefa alohan'ny hitondrako anareo an'izay dia hanao kilalao kely tsika, hanao akamantatra. Dia mihaino tsara daholo nareo fa rehefa voapetraka daholo ny fanontaniana izay vao afaka mamaly. Atomboko ary, iza ry izy? Izy dia tovolahy kely. Vao 9 taona monja izy dia efa tonga mpanjakan'i Israely. Miatomboka amin'ny ny anarany. Iza ry izy? I Josia. Tantaran'i Josia ndraiky izy no entiko amintsika androany. Amona no anaran'ny dadan'i Josia rakizy. Io amona io dia ratsy saina be mihitsy sady mpanompo sampy be. Ianareo ve hoe inona dikan'izany sampy izany? Olona manakalo an'Andriamanitra amin'ny sarin-javatra voasokotra izany. Indraindray dia fanatra tokony atolona an'Andriamanitra dia amena amin'ny Andriamanitra hafa. Dia noho izay dia tsy tian'olona mihitsy izy dia mivonoa zareo. Ka lasa i Josia nandimby anazy. Fa mba ahoana indray kosa ny toetran'i Josia? Ahoana indray ny toetran'i Josia izay tokony ho alaintsika tahaka androany? Nahatoky tamin'i Jehovah i Josia. Ianareo ve hoe inona dikan'izany mahatoky amin'i Jehovah izany? Misy heviny roa ankizy ny ao amin'izany hoe mahatoky amin'i Jehovah izany. Ny atao hoe mahatoky amin'i Jehovah dia olona mihaino izay lazaina aminy. Dia Josia kosa ankizy dia nahaino izay lazain'i Jehovah taminy. Olona manahoana izany Josia? Olona mahay mahatoky amin'i Jehovah izy. Ao amin'ny tantara faharoa toko 430 dia milaza fa tena tsy nirarahin'ny dadabeany sy ny dadan'i Josia mihitsy ny tranon'Andriamanitra, fa lozany zareo manompo sampy ihany foana ny ataony zareo. Dia tsy nirarahin'ny zareo mihitsy ny tempolin'Andriamanitra, fa efa lasa mivadika simba potika maloto be mihitsy. Kanefa rehefa Josia tonga mpanjaka dia naniraka ny iliky mpisorona be izy sy ireo olona nitarihana mba hanadio an'ny tempolin'Andriamanitra. Dia rehefa nanadio tao zareo dia nahita boky lalàn'i Jehovah. Dia hoentiny zareo tany amin'ny mpanjaka ary ilay izy dia vakiana teo anatrehany. Inona rozy ny teninareo nataon'ny Josia rehefa eny ny tenin'i Jehovah? Norovitiny ny akanjony satria fantany fa hisy loza anjo azy sy ny fireneny noho ny tsy fihainoany ny razambean'ny tenin'Andriamanitra. Isika koa ankizy dia tiantsika Jesosy, dia hanao zavatra tsara ho antsika foana izy fa indraindray tsika tsy mahatoky anazy, indraindray tsika tsy mihaino ny feon'Andriamanitra. Dia izy amintsika no te ho atokan'Andriamanitra sy hihaino ny feo manomboka androany? Mino fa te ho atokan'Andriamanitra sy hihaino ny feony daholo tsika. Ka ny tokony ataontsika amin'izany dia mila mamaky lesona, mamaky baiboly, mijery an'ireo dessin animé momba ny tantaran'i Jesosy. Dia rehefa am-piangonana koa dia tsy mitabataba na mandeha milalao fa mipetraka tsara sy mihaino tsara sady mifantoka tsara rehefa ao am-piangonana. Ka ho an'izany amaranantsika n'izany toriteny izany dia manasa antsika hivavaka ho amin'izany. Jesosy engane izay ankizy mba samy mahatoky sy haino ny teninao amin'ny alalan'ny fianaranay lesona sy famakiana baiboly ary ny fahaizana mipetraka tsara rehefa ao am-piangonana. Misaotra Jesosy. Amen.
Ry havana malala, voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria noho ny programan'Andriamanitra, noho ny fitahian'Andriamanitra dia afaka hiaino izao tenin'Andriamanitra izao tsika. Mamerina ny arahaba izay efa noentin'ny mpitarika fotoana teo ary mirary soa antsika sahady mba hita fitahiana ao anatin'izao fanompom-pivavahana izao. Ny afatra izay nampitondrain'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy amin'ity an'ity dia mitondra lohateny manao hoe mitadiava an Jehova. Mitadiava an Jehova. Eto am-piandohana dia mipetraka sahady ny fanontaniana manao hoe amin'ny fomba ahoana no ahitantsika an'Andriamanitra. Ary ny fanontaniana manaraka ihany koa dia manao hoe angamo Andriamanitra mila tadiavina. Andriamanitra ve no tokony hitady antsika sa isika no tokony hitady an'Andriamanitra? Tsara fipetraka izany fanontaniana izany ry havana malala. Mialohan'ny amakiantsika ny tenin'Andriamanitra sy amaliana izay fanontaniana izay nefany dia anonjika ny lohantsika hivavaka. Ray tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, manana afatra lehibe ho ampita aminay tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao ianao. Meteza androtsaka ny fanainao masina any-amponay tsirairay avy mba hisy hery eo amin'ny fiainanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andeha ho jerevantsika sahady ilay vaky teny fototra izay efa novakiana teo. Ao amin'ny tantara voalohany toko fa 9:1-12. Manasa anao zany mba hamadibadika amin'ny baibolinao ka hijery eo amin'ny tantara voalohany toko fa 9:1-12. Dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsy ho manjakariva ny tavany. Zay zany dia mamaly an'ilay fanontaniana teo aloha hoe mila tadiavina ve Andriamanitra? Dia mampirisika ny tenin'Andriamanitra hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny ary ka tsy ho manjakariva ny tavany. Aika izany Andriamanitra dia mila tadiavina. Aika izany Andriamanitra dia mila katsahana. Manazava izany bebe kokoa ny ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa 7:20-13. Jeremia toko fa 7:20-13 dia manao hoe ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho ozy ny Tompo. Fa misy faingo ilay izy dia misy mpampiankina ilay teny manao hoe rakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Zany hoe misy fikatsahana zany ny fitadiavana an'Andriamanitra. Anisan'ny sakana tsy ahitan'ny olona ray an'Andriamanitra ry havana malala dia izao. Anisan'ny sakana sy olana tsy ahitana an'Andriamanitra dia ny tenantsika. Zany hoe ny tenantsika zany ny sakana voalohany tsy ahitantsika an'Andriamanitra. Ary ny faharoa manaraka dia ny olona. Ny olona zany dia anisan'ny anankiray ihany koa sakana apetraka Satana tsy ahitantsika an'Andriamanitra. Amin'ity an'io dia misy vahaolana omeny tenin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Raha sendra ao anatin'izany olana izany ianao, satria mantsy dia izao le klemantsika, le mombamomba antsika dia misakana antsika tsy ho eo amin'Andriamanitra. Ary ny fanoha manarak'izay dia ny olona, mety fombafomban'ny olona, mety toetraoetran'ny olona, dia misakana antsika tsy ho eo amin'Andriamanitra ihany koa. Andeha ho jerevantsika ny eo amin'ny Luka toko fa 7:20.
Manasanao mba andray ny baiboly atsany ka amadibadika izany ao amin'ny testamenta vaovao firazany tsara ny Lioka. Lioka 7:20 andiny voalohany sy ny manaraka. Ny soramanjy ery ambony dia manao hoe ny amin'ny Zakaiosy. Andiny voalohany, izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko. Ary injo nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory hetra sady manan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Tantara izay tsy zoviana amintsika loatra ny tantaran'ny Zakaiosy. Kanefa ny tian'Andriamanitra andraisantsika fampaherezana amin'ity an'ity. Tiana hotsipihana manokana ao anatin'ilay vaky teny hoe Jeriko. I Jeriko dia anisan'ny tanàna manan-daza tamin'izany fotoana izany. Izany hoe anisan'ny karazana renivohitra kely izany ity Jeriko ity. Tanàna manana maizy azy. Satria ny akamaroan'ny mpisorona zany dia natao tao amin'ny toeran'io daholo, ary ao amin'ny Jeriko io ihany koa zany dia misy an'ireo mpamory hetra satria nisy fifanarahana sy fifaneraserana ara-barotra zany tao amin'io toerana io. Dia io Jeriko io ihany koa zany dia anisan'ny tian'ny mpivahiny ale rehefa makany Jerosalema izy zany hanao fivanianana masina, dia mandalo ao Jeriko izy miantsena maka voandalana. Zany hoe le Jeriko zany dia tanàna nanana ny maizy azy tamin'izany vanim-potoana izany. Dia tamin'ity fotoana ity zany raha fitiana le tantara, dia nandalo Jesosy. Dia reny Zakaiosy. Zany hoe tao amin'ity Zakaiosy ity zany dia efa nisy etaeta mba haninona, mba hahitany Jesosy. Rehefa tao amin'ny Zakaiosy zany etaeta izany, dia tamin'ity fotoana anankiray ity ny fotoana fatany fa mety ahitany an Jesosy, ka mba niezaka izy. Ary rehefa niezaka izy ny ahitany Jesosy dia nisy ny sakana. Hitantsika tamin'ilay vaky teny teo, ny fanety ny olona. Zany hoe ny sakana voalohany zany nipetraka rehefa nitady an Jesosy Zakaiosy dia ny tenany, satria fohy loatra izy. Ary tsy vitany hoe fohy loatra izy fa vao maisa ny fanety ny olona. Marina fa i Zakaiosy ity no lehibe ny mpamory hetra tamin'izany fotoana izany. Mpanan-karena ihany koa izy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, fa fetsifetsy, mpanambaka olona. Ary azoko antoka fa raha nandeha Zakaiosy hitady an Jesosy Kristy tao anaty olona, dia mety gaga ny olona hoe inona koa no ataon'ilay mpamory hetra atao anatin'ity olona ity. Dia mety nitakomany ihany koa Zakaiosy. Dia nisy sakana tsy nahitan' Jesosy izy. Eo zany le olana izay niteneniko antsika teny aloha teo hoe ny tenantsika aloha anisan'ny bana tsy ahitantsika an Jesosy. Ary faharoa manarak'izay dia ny olona. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe moa ve Zakaiosy dia nionona tamin'izay? Raha ny sakana azy le kilemany izy fohy kely, ary ny sakana azy koa ny olona mba tsy ahitan'i Jesosy dia nijanona tamin'izay ve izy? 5. Ary rehefa tonga Jesosy 4 dia niazakazaka ny aloha izy, ka nianika aviavy izany Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Teo zany Zakaiosy dia tsy nionona fotsiny tamin'ilay olana, tsy nijanona tamin'izay izy hoe tsy afaka mahita an Jesosy fa be loatra ny olona, fa nitady vahaolana zany izy ry havana malala. Ny vahaolana hitan'ny Zakaiosy dia izao, niazakazaka ny aloha. Zany hoe izy niazakazaka ny alohan'ireo olona be tabe, nitady lalana nalalaka zany izy. Dia avy eo nianika aviavy. Somary mahatsikaiky io tantara io raha alaina sary an-tsaina, satria nianika aviavy, lehilahy lehibe mpanan-karena, manana ny maizy azy.
indrito hita ery ambony aviavy. Mba haninona? Mba hitady an' Jesosy. Ry havana malala, rehefa misy ny sakana tsy ahitantsika an'Andriamanitra dia tokony tsy ionona amin'izay isika, fa rehefa manao dingana isika mitady an'Andriamanitra dia hita an'Andriamanitra isika manao dingana iny. Rehefa tapa-kevitra zany tsika hoe za anao dingana na dia misy aza ny sakana tsy ahitako an'Andriamanitra, dia amin'ny fotoana iny Andriamanitra dia efa mahita antsika sahady. Eo amin'ny 5:5 izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. I Jesosy Zakaiosy tsy nifankafantatra, fa i Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra azy dia mahafantatra hoe ity olona ity dia mitady ahy. Ry havana malala, rehefa ao an-tsaintsika, rehefa ao am-pontsika ny finiavana anao dingana hitady an'Andriamanitra dia izao: mahita antsika Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe mahita antsika Andriamanitra fa hitoetra ao an-tranontsika izy. Raha nandre izao tenin'Andriamanitra izao ianao, tady dio fa te hitoetra ao an-tokantranonao Andriamanitra amin'ity fotoana ity, dia inona ny zavatra mitsanga? Ahoana ny toy an'ny tantara? 5:9 izao voalaza ny tenin'Andriamanitra: dia nidina faingana izy ka nampihatrano azy. Teo zany dia tanteraka ny faniriany Zakaiosy. Nidina faingana izy ka nampihatrano an' Jesosy. Aika izany le dingana ataontsika ity. Dia misy akony lehibe atonga an'Andriamanitra androso ao amin'ny tokantranontsika. Rehefa manao dingana hitady an'Andriamanitra isika, ry havana malala, dia mahita antsika Andriamanitra ary vonona nitoetra ao amin'ny tokantranontsika. Fa ny fanontaniana apetrako amintsika tsirairay avy: vonona ny ampanjoso an' Jesosy Kristy ao an-tokantranonao ve ianao amin'ity anio ity? Fa raha vonona ianao dia manaiky hovany Jesosy Kristy. 5:9 fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, fa raha misy zava-tsolona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avo efatreny. Zany hoe rehefa nandroso tao amin'i Jesosy Kristy, tao amin'ny Zakaiosy Jesosy Kristy, dia nisy fiovana ny fiainany, nisy impacta ny fiainany, ka nanomboka teo dia tapa-kevitra i Zakaiosy fa indro ny atsasako ny fananako izy dia omeko ny malahelo. Mba halaivitsika sary an-tsaina hoe nanan-karena izy, fa fony ny atsasany ny fananany omeny malahelo. Ary zay rehetra nambakaiko izy, zavatra azoko tamin'ny fanambakana sy ny sisa dia honerako avo efatra eny. Ry havana malala, rehefa tonga ao amintsika Jesosy Kristy dia miova ny zavatra rehetra. Ary ny faniriako amintsika tsirairay avy dia mba ho tahaka ny Zakaiosy isika, ary le andinin'ny farany no amaranako azy. Dia manao hoe 5:7 ary hoy Jesosy taminy: anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Rehefa manaiky an Jesosy androso eo amin'ny fiainantsika isika, ry havana malala, dia tonga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny famonjena. Mindro sy manantena fa isika izay nandre izany hafatra foy dia foy izany dia nandray famondrena avy amin'Andriamanitra. Raha marary isika dia raiso izany tenin'Andriamanitra izany hoe anio no tonga ao amin'ny tokantranonao ny famonjena. Raha manana olana ihany koa isika dia raiso izany tenin'Andriamanitra izany fa anio no tonga ao aminao ny famonjena, ka ahita an'Andriamanitra ianao mandritra ny sabata ity sy mandritra ny androm-piainanao sisa. Andriamanitra ne hitahanao sy ombanao
ka mba ampitoetra n'izany teny izany ao am-ponao. Amarana antsika azy ry havana malala dia manasa anao hanonjika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Misaotra anao zany amin'izany afatsa lehibe izay nampitondrainao izany. Misaotra Tompo satria ny asany fanainao masina tany am-ponay tsirairay avy ka manomboka anjoany izay dia anao dingana mba hikatsaka anao, hitady anao ary ahita anao izay ka ho tonga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny famonjena. Engany izany teny izany mba hitondra hery ho anay tsirairay avy mandritra ity sabata ity, ary ny fiadananao sy ny fahasoavanao hitoetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.